no tontosaina teny amin'ny terrain Ambodivoanjo, Kaomina Ankaraobato, ny alahady ny Pentekosta teo, ny hetsika ara-panatanjahantena foot à 9 no karakarain'ny Fikambanana AFM na andry fanafotana ao an'i Madagasikara. Anton'izao hetsika izao ny fikarakarana ny tanora mba tsy hirona amin'ny fitorohana zava-mahadomelona. Natao ty fanatanjahantena ty mba hampandrosoana ny tanora dia fanohanana an'ireo no antomatonga ilay association mijoro eto. Komirasoana ireo sahady tena koa sy ny karakara rehetra. Zava-dehibe ary tena ilain'ny tanora tokoa ny hetsika tahaka izao araka ny fanazavana no entin'ireo nandray fitenenana. Mbola hitohy eny anivon'ny fokontany hafa ao anatin'ny Kaomina Ankaraobato ihany ity hetsika ity. Isorana ihany koa ny association AFM izay manohana ny tanora eto amin'ny fokontany Kaomina Misehatra. Isorana ianareo Ambodivoanjo. Anisany ihany koa fokontany fahatelo zany zao mikarakara ny hetsika ho an'ny tanora. Nisy tao Ambovahiny, nisy teny Faria, misy eto Ambodivoanjo. Ho avy ny anakady lalaposy, ho avy ny Kaomina amin'ny fokontany Ambondrehetra. Fahitako ny hetsika mampisokatra ny sain'ny tanora mba tsy handanany voana amin'ny lalana hafa. Mahafinaritra an'ilay kiloloha ampotoan'ilay AFM mahafinaritra. Mpitsabo miaraka amin'ilay association AFM dia amin'izao hetsika ataony izao dia mba mameny anjara birikina ihany koa izay amin'ny fikarakarana izay olona maratra eto na mijerina ny mpilalao. Tsara ny manamarika fa ankoatra ny hetsika ara-panatanjahantena tahaka izao dia manolotra fiofanana arak'asa maimaim-poana ihany koa ny Fikambanana AFM. Isan'izany ny fampianarana savony, ny fampianarana mikasika ny serigrafia, ny fiofanana momba ny machine industrielle ary ny fampianarana kabary. Eo ihany koa ny kory maimaim-poana ho an'ireo ankizy hiatrika fanadinana.